manao fampianarana zao ny amin'ny fanahin'ny fanafitohinana. Dia antsika hoe fanahin'ny fanafitohinana zany satria za mino fa mahitsy sy marina tena fanaratsy zany. Satana no mpitarika olona ho amin'ny fanafitohinana. Rehefa manao fahadisoana ianao dia tahaka ny manana kitro ara-panahy. Efa nanana kitro ve nareo? Ka raha tokony andeha hanala zany fotsiny ianao dia zay ny vitany amin'ny fisiny fa mbola mitohy miandry dia miandry ary tsy mampaninanao ihany aloha zany fa avy eo mitsapa azy ianao tonga dia wow, azonareo marary ny kitro. Sady zany. Za mino fa afaka manana kitro amin'ny ara-panahy sika. Ary ny antony antsoko zany hoe kitro dia noho izy adisoana izay hafa noho ny trankam-pangidiana tanteraka ny olom-posiny tsy famindram-po. Mifaratra any amin'ny fankalana ny olona rehetra vao sahirana kely fotsiny ianao. Vao maina kely fotsiny. Ny olona zany vao manao zavatra kely na angamba tsy tena nalavirinao tanteraka tamin'ny fiainanao fa hoe manana zavatra kely ianao. Izay toy ny anaovanao hoe dia ianao angamba mety manana 2 na 3 na 4 5 enina manana zavatra mitambatra daholo zay tena manova ny dianao miaraka amin'Andriamanitra. Jesosy na nafitohana ny olona ary izy hoe izy ny vato izay manafitohana azy ireo. Ny teny hoe fanafitohinana afaka dika hoe vato kely izay mamingana ny olona. Mety ho lasa vato be zany izay mamingana ny olona. Fa le resaka dia hoe rehefa tafitohana isika dia miteraka fahalavona sy faminganana ary mampijanona ny fandrosoantsika izany. Tiako mbola iaraka amiko ihany nareo. Rehefa tafitohana tsy afaka mandroso ara-panahy aho. Jereo mila mandray tanandreny zavatra eny sika mba hitomboantsika foana amin'Andriamanitra. Ary zany inge avy amin'ny teny grika hoe scandalon. Ny teny hoe fanafitohinana avy amin'ny teny grika hoe scandalon izay midika hoe fandrika biby izay ny zavatra kaikerinao no amandriana anao. Ka tiako mba ho takatrareo fa ireo fahafahana rehetra ny ho tafitohana dia ny devoly ihany no manao izay antonana antsika ao amin'ny fandrika ka tsy ahatonga antsika ho ilay olona izay tadavin'Andriamanitra mihitsy. Tsy tiako ny milaza ity ary tsy manao izay tsy aombiaza na akory fa hitako hoe mety betsaka ny kristianina tezitra no ireo izay tena ho manam-piadanana tanteraka. Hitanareo zao, ny marina zany maha kristianina tezitra zany dia tena zava-doza. Ny tiako lazaina amin'izany dia hoe tsy mandeha zany. Ny kristianina tokony feno fitiavana sy famelana dia famindram-po dia hitanareo tsy ho mora tafitohana dia mintsara indrindra foana. Hitanareo maha kristianina dia mbola mihoatra ny makany am-piangonan'ny lahy dia avy eo mody dia tsy miova mihitsy. Fa tena mila mino izany zavatra izany sika ary mampiasa izany amin'ny fiainantsika. Ary afaka ny ho tafitohana amin'ny karazany zavatra maro sika. Afaka tafitohana amin'Andriamanitra ianao hiresaka kely mikasika izany sika raha-pitsy miaraka amin'ny zavatra hafa. Afaka ny ho tafitohana ny an-tsena ianao amin'izay olona tsy manajanao na izay tsy mamerina ny volanao rehefa mividy zavatra taminy ianao dia izay tsy nentina ampiasaina akory. Afaka ny ho tafitohana amin'ny toeram-piasanao ianao satria ianao mihevitra fa tsy tena najaina tsara. Haintsika fa betsaka ny mpivady lahy sy vavy mifanafitohana manana ady eo amin'ny tokantranony. Azonareo ny Baiboly milaza fa rehefa misy trano feno fifandirana ny ankizy dia faran'ny fikomiana. Hainareo zany? Tsy mahaliana ve zany? Any amin'izay misy fifandirana dia feno ny asan'ny ratsy. Fa asan'ny ratsy mitoy zany izay miteraka olana foana. Za mino fa afaka manome fanatitra ianao dia te hitahinao Andriamanitra dia amerina zany aminao. Fa za mihevitra fa na dia ny fananana trano feno ady aza dia afaka manimba ny fiverenan'ny fanatitrao. Za mino fa mila takantsika ny mahazava-dehibe ny fianarana ny fomba fandraisana tanan'ireny zavatra kely ireny dia maka-antoka fa mitoetra amin'ny fiadanana isika. Fa androany aho te hiresaka aminareo mikasika ilay sehatra tokana manoka ny fanafitohinana raha izay mety tsy no heverinareo mihitsy fa te hanontany anareo raha mba efa nanafitohana ny tenanareo ianareo. Dia hoy nareo hoe fa inandray izao tianao ambara amin'izany. Ianao tsy manana ny fiadanana izay tian'Andriamanitra ho anananao. Ianao tsy manana ny fifaliana izay tian'Andriamanitra ho anananao. Ka hiresaka aminareo androany mikasika ireo fomba sasany izay manafitohana antsika azoko antoka fa tsy ho vitako daholo izy rehetra fa manantena sy mivavaka mba zavatra kely ihany ny sasany aminareo. Voalohany aloha afaka manafitohana anao ianao rehefa tsy manaja ny eritreritrao izay taovany men'Andriamanitra anao zany asan'ny eritreretintsika olombelona zany. Ny eritreritrao tsy miasa amin'ny fanahinao na amin'ny tenanao fa asa ataon'ny sainao maha olona zany. Sainao no azonao ny fahalalana, any ianao no mandray fanambarana avy amin'Andriamanitra. Ny sainao no andraisanao fandresen-dahatra avy amin'ny fanahy masina raha misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Anamafisanao antsika fa hoe misy zavatra mandeha araka ny tokony ho izy marina. Ary isan'ny asan'ny sainao ny fieritreretana dia ny eritrerintsika no manaiky na tsy manaiky ireo ataontsika. Zany zao no ahafana milaza fa hoe misy ireo olona izay manana eritreritra tena miasa be. Za manana ady tsirairay dia izay midika fa mahatsiaro diso amin'ny zavatra rehetra dia tafiditra ao anatiny koa rehefa tsy nahatsiaro meloko iny.
rehefa tonga miteboka azy nanafahan'Andriamanitra de tena nahatsiaro tsinety fa tsy mba nahatsiaro ratsony. Za de nitombo tao amin'ny trano feno fanarotana any amin'ny zavatra maro de efa trany amin'ny fahazazako zany. Ny eritreritro zany toy ny voaratra ka tsy mba niasa tsara tsony. Ary ny tenin'Andriamanitra no mitondra fanasitranana zany satria nanomboka nahalala ny teny ianao, nanomboka nahalala zay marina tokoa ianao sy zay diso tanteraka. Ary ny eritreritrao miara-miasa mifanamasina mba hiaro anao amin'ny olana. Misaotra an'Andriamanitra fa manana eritreritra salama izy satria miaro ahy amin'ny olana zany. Ary ny zany tsy resaka fitenenana hoe manana eritreritra meloka. Hita koa izany de fahalalana betsaka fotsiny satria za tsy mihevitra hoe tian'Andriamanitra hatsiaro voeloko sika. Haiko fa tsy zany izy. Noho ny Baiboly hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa voavela ny fahotantsika, ny fanamelohana zany fahotana zany koa de efa nesorina. Ka any amin'izay misy famelan-keloka tsy hisy fanamelohana foana any. Fa mbola manana eritreritra izay mandeha ao anatin'ny fiainana foana sika. Haiko rehefa miresaka zavatra iray azy tsy tokony ho resahako akory. Haiko rehefa vonona ny andany vola amin-javatra azy ho lasa fandanimpoana fa zany zao de tsy manao zany zavatra zany. Haiko rehefa mitondra tena arak'izay tsy tokony ho ataoko. Haiko ny fotoana zay ny ovako lasa mahafinaritra kely niaraka tamin'ny vadiko. Zany tsy mila anjely mba ho avy ampianatra fianarana mitohy telo amiko. Fa efa ao anatiko daholo zany. Ary manana zavatra mitovy amin'izany nareo. Fa zao lay olana rehefa miala amin'ny eritreritsika sika de mahatakatra an'izany. Ary tena mampidoza mihitsy ny fanaovana an'izany. Raha nomen'Andriamanitra zany sainy zany sika de nomeny antsika zany mba hierovana antsika amin'ny olana. Ho tsara lavitra traiza moa ny heveranao ny fiainana. Raha manaja lay tova zay ara-panahy ny eritreritra ary raha manao tsia ny eritreritsika de manao tsia sika. Rehefa manao eny ny eritreritsika de manao eny sika. Mety misy olona mitady anao zavatra tia mba handeha araka aminy any ianao, tia mba hanao zavatra tsy ananao fiadanana akory ianao amin'ny fanaovana an'izany. Eritreritrao tsy mba manaiky zany. Tsy mila manazava zany amin'ny akory ianao. Ny any ilaina lazainao de hoe tsy manam-piadanana ho ahy amin'izany za tsy tompony andraikitra aminao, tsy manameloka anao tokony ho tarian'Andriamanitra ianao. Fa raha ho tsy zay ny zavatra tian'Andriamanitra ho ataoko ary za tsy andeha anao zany. Tsy maninona raha takatrao zany, tsy maninona koa raha tesitra ianao, fa iza de ho tarian'ny eritreritro. De te hiresaka kely aminareo ny amin'ny fahotana, tsy tena zava-dehibe ve zany? Ny hevitro de hoe matetika sika tsy tena miresaka mikasika ny fahotana loatra intsony any am-piangonana. Hitako fa ny fahotana de lasa fiandrasantsika, olatsika, fatoratsika. Fa Jesosy niantso zany hoe fahotana. Ary hitako fa mbola miantso zany hoe fahotana sika. Izy avy mba hanafahana antsika tanteraka hiala amin'ny fampijalian'ny fahotana. Ary tsy ny fahotana no tomponao. Raha efa nateraka indray ianao, tsy ny fahotana no tomponao. Mandra-panomezanao ny zonao, anao azy io zavatra amin'ny fiainanao izay tsy hananany fahefana ho amin'izany mihitsy. Betsaka ny olona izay tsy mahalala ny zony ka de miaina ambany ziogo sika matetika de alaina amintsika ny zontsika satria tsy haintsika akory izay zo tokony hanomboantsika. Ka mila mianatra mamantatra sika hoe inona avy ireo zontsika. De ohatr'izany mihitsy rehefa tonga amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mila fantatra hoe izy ianao amin'ny Kristy. Avy amin'ny inona no nanafahana anao? Fa ny devoly de tsy manana fahefana ara-dalàna aminao. Ny fahefana izay omenao azy ihany no ananany. Mila manomboka mijoro manohitra an'ireny zavatra ireny sika de milaza hoe tsy mba hiakohaka amin'izany tsony za tsy mba hanome ho an'izany tsony. Andriamanitra mila ny fanampianao mila anao ampahery ahy aza mba mivoaka ny varavara ny tranonao tsony isa-maraina. Raha tsy efa nangataka an'Andriamanitra ampahery anao izay zavatra rehetra ilaina ataonao amin'izany de hitondra tena arak'izay tokony hitondranao an'izany. De te hiverina de laza indray hoe aza mba mivoaka ny tranonao na indray andro aza raha tsy efa nahazo fotoana nylazany hoe Andriamanitra mila anao androany. Mila ny herinao Efesianina 3:5 milaza hoe Paoly nivavaka ny mba ampatanjahana azy eo amin'ny kery sy voninahitra ao amin'ilay olona anaty de ny anaty laliny sy ny tontolo mihitsy ny toeran'ny fanahy masina. Tsy haiko aloha ny aminareo fa za mila ny fanahy masina amin'ny mombamomba rehetra isan'andro san'andro. Misy olo-kafa koa ve izay toy ny tandodon'ny zavatra eny foana. Ianao afaka mampiasa betsaka ny fanahy masina momba anao isan'andro. Arak'izany za tsy manao zay itenenana ratsy na hoe ho ara-panahy be fa amelanareo amin'ny fiainako manokana vetivety. Za nanangana fahazarana zay. Za mifoha maraina de zao ny zavatra ataoko. Ny zavatra voalohany lazaiko zao Andriamanitra. Milanao ampio amin'ny zavatra rehetra
zay ilaina ataoko androany dia mbola isy koa ireo zavatra izay ho avy izay tsy fantatra akory ny aminy. Mangataka ny fahasoavanao aho. Dia avy eo manao zao vavaka izao aho, tena tiako ianao Tompo. Dia tiako ny fiainako. Tiako ny tenako. Dia tia ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Vetivety ihany izany. Fa milaza aminareo aho, hitako fa fomba tsara nomboana ny andro izany. Amen. Araka ny voalazako tsy manao izay ahatonga ho ara-panahy be aho. Fa hitanareo manome ohatra anareo fotsiny ny amin'ny fomba ilaintsika hamantarana hoe ahoana isika tsy hisy an'Andriamanitra. Mila mamantatra isika fa raha tsy misy azy dia tsy hisy dikany isika ary tsy mahavita zavatra isika raha tsy eo izy. Fa mila mahatakatra koa isika hoe rehefa manana azy isika ary izany isika rehefa tena ampino marina ny Kristy dia izany no manome antsika hery sy fahefana. Fa mila fanazarana isika ary raha tsy manazatra izany fahefana izany isika ny devoly dia anitsakitsaka antsika. Eo ambany tongontsika izy dia eo ihany. Mila hiazonantsika azy. Fa lohany isika fa tsy rambony, ary ambony fa tsy ambany, ary isika tsy mila mitohy miady amin'izany fatorana izany amin'ny fiainantsika, satria isika tsy malala hoe izy isika ao amin'ny Kristy. Izao mba tia nentan'olona tsara mba tena ho tezitra kely amin'ny fahotana. Dia ilaza fotsiny hoe izay izany. Tsy ianao intsony ny tompoko, tsy ianao izany intsony no ifehy ahy. Efa maty aho tamin'ny Kristy maty, efa natsangana tamin'izy nitsangana. Ny marina zao za mipetraka eo tanana ankavanan'ny raha izay any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy ny fahotana ny tompoko ary tsy hanjaka amiko izany. Ary raha ilaina aza afaka lazainao izay mitady hanao teny an-dalana izany. Mila fantatrao aloha izy ianao hoe dia avy eo izany indray no anova sy anamboatra ny lalany avy eo. Fa asany anaty izany izay ataon'Andriamanitra amintsika. Tonga mba hanome antsika fo vaovao izy. Dia fanindriana vaovao. Te hanao ny tokony atao ianao fa raha tsy dia tsy tonga teto ianao androany hariva. Nilazaina fa misy olona hono izay manao parking nefa 5 kilometatra dia mandeha tongotra mandeha aty. Ny olona tsy manao izany raha tsy efa matotra amin'Andriamanitra izy. Eto nareo satria manana fo mahitsy amin'Andriamanitra dia araka ny ianaranao hoe izy ianao dia inona ireo zonao dia manomboka mijoro amin'ny tenanao ianao. Dia hita karazan-javatra miova eo amin'ny fiainanao ianao. Fa ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary tsy ho voatery ho ambany zavatra izany ianao. Ny Baiboly milaza ao amin'ny Matteo 7:20, 9:7. Raha ny masonao no manafotoana anao dia esory izany. Raha ny tananao indray izany dia tapao. Tsy tena maheritreritra ve izany teny izany. Raha ny tananao na ny tongotrao no manafotoana sy mampanotanao, tapao izany dia ary ho any. Fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa ariana any amin'ny afimaritra mandrakizay. Milaza aminareo Jesosy mitory tonga dia mahitsy izy. Sa maheritreritra, manafatra fa isika manana fironana amin'ny saina ankehitriny hoe mila mikabok'olo eo amin'ny loha isika dia miteny azy hoe mahafinaritra zareo sao dia hoe tsy miverina eo izy. Hainareo ny zavatra nanapahako hevitra. Raha tsy mitory izay zavatra nomen'Andriamanitra hotoriako dia tsy mba ho faly izany mihitsy. Tsy ho faly rehefa mijoro eo anoloany ka anao tatitra any amin'ny fiainako. Ary isika koa tsy amin'ny mampitarika ireo tenan'ny Kristy. Tsy eto isika ampifaly ny olona rehetra foana. Eto isika hiteny olona ny marina satria ny fahamarinana ihany manafaka anareo. Amen. Ka mihoatra ny olona rehetra za malala fa tsy afaka manafaka ny tenanao amin'ny fahotana sy fatorana eo amin'ny fiainanao ianao. Fa mila n'Andriamanitra izany, tsy maintsy ny fahasoavany ihany manao izany. Fa efa nianatra tia koa any amin'Andriamanitra. Rehefa tena tapa-kevitra fa hanana izay nahafatesan'i Jesosy ho ahy dia nisy zavatra izay nitranga tao amin'ny tontolon'ny fanahy. Rehefa tena tapa-kevitra fa tsy ampitondra ny devoly ny fiainako intsony, nisy zavatra mahagaga nitranga dia nisy hery ny sandratra avy any anatiko avy any. Ny fahasoavan'Andriamanitra izany ary tsy nanana fitsipika sy fifezana intsony fa valo. Ary matetika izany dia mila fanampahan-kevitra kely. Matetika ianao mila mijoro amin'ny toerana misy ianao ela. Ny Baiboly milaza hoe amboarinao ny sainao dia misaina ny zavatra any ambony ianao. Matetika ianao mila milaza hoe devoly ho reraka eo ianao fa tsy hijanona izany mihitsy za tsy hiala izany, za tsy mba hangina izany. Fa anana izay lazainy Jesosy fa afaka ananako dia andeha ho afaka amin'ity fatorana amin'ny fiainako ity fa tsy hamely ity zavatra ity fehy Zaho manantena anareo fa afaka miditra amin'ny fanahy miaraka amiko dia mahatakatra izay lazaiko satria za dia miresaka mikasika ny teritra kely amin'ny fanahy masina. Za mino fa misy fahatezerana masina izay ilaina misandratra amintsika indraindray fa tsy hoe fotsiny hoe
hitanareo tena ohatrany tsy horesiko zany mihitsy ty zavatra ty. Tsia mila milaza ianao hoe za kosa tsy te hiatrika ty tsony de voly a, za ndray de tsy hiatrika ty tsony. Zaho mazava ho azy izy tsy tena laza hoe soro masonao de tapao ny tananao. Fa ny tena lazainy de hoe raha misy zavatra eo amin'ny fiainanao zay manafotoana anao, zavatra zay miazona anao ho amin'ny tsara indrindra zay nataon'Andriamanitra ho anao, de mila miatrika izany amin'ny fomba mahery vaika ianao. Ao amin'ny Matio 1:10 de misy teny magaga mihitsy. Zany hoe ny fanjakan'ny lanitra de rombahana. Ny mpandrombaka de maka azy ankeriny. Zao le teny hoe ankeriny de ankeriny azo tamin'ny teny grika roa samihafa zany. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra de tena rombahana. Firy aminareo no malala fa misy tafika manohatra ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe naiza jerentsika zao de misy fanafihana mahery vaika manohatra ny fanjakan'Andriamanitra. Halany devoly ny asan'Andriamanitra ary efa tena mandrovo tsy mihitsy izy amin'izao ora iainantsika zao satria hainy fa efa tena fohy ny androny. Amen. De ihany izy hoe ary ny mpandrombaka de za de mpandrombaka. Amen. Ary ny mpandrombaka de maka azy ankeriny ho loka manandanja anjara ao amin'ny fanjakan'ny lanitra zay mitadavina avy amin'ny zotim-po lehibe sy fiezahana tanteraka. Amen. Mila maherisetra kely sika. Hitanareo ny saina mikasika sakafo andray any de hoe hitanareo zao tena efa leo ny sakafo mifehy ny fiainan'ny olona. Efa leo ny sakafo mandrahona ny olona, zavatra nataon'Andriamanitra ho ankafizitsika zany ary manana vokatry ny fanamafeteny sika fa de tezitra tamin'ilay sakafo tsy ilay karazany izay ankafizitsika iny zany fa ilay resaka hoe ny fanomezana mahafinaritra nomen'Andriamanitra no manao izay fehezana ola maro. Sika zany mba mila miova kely hoe ty tena adalana mihitsy za kosa tsy mba naiko fehezana mofo mamy sy biscuit sy coquille ary tsakitsaky amin'ny fiainako zany. Mara zany sa ahoana? Tena mbola manana mihoatra noho zany kosa sika. Tena afaka mijery an'io gâteau isika de miteny hoe tsia za tsy hihinana anao. Tsia efa niaraka taminao foana herinandro maro zay, za tsy hihinana anao. Efa lohany fa tsy rambony, ambony fa tsy ambany, manana fitsipika sy fifehezantena fa tsy ho fehezina ndray. De mila miteny mafy ohatran'izao ianao. Zaho ahoana raha mijery ny deseraka miteny hoe raha mihevitra ianao fa ianao ndray no lehibeako de mbola ahita raharaha ianao fa tsy ianao no ifeny fiainako. Mariny. Ahoana raha voakanao daholo reny resaka trosa rehetrareny de jerenao izy sady tenenao hoe zay zany ianao ndray de tsy hitondrany amin'ny lalina de lala ho amin'ny lalina ary tsy voatery anandreo zavatra rehetra zay hitondranao ahy ho anana koa ary za koa tsy andany andro mpiainako amin'ny fandoavam-bola raha tsy efa fantatra aloha inona zany sy hitako hoe tena tsy maintsy ataoko ve. Ary za tsy mba indreny laingy reny hoe afaka vidiko io zao ka tsy andoha vola mandritry ny taona de hitanareo reny adalana rehetra ny velany andreny. Tena tondrehatra kely andro any. Firy aminareo no manaiky miaraka amiko. Amen. Satria zao ny fototry zany. Raha mbola mifampitady amin'izany eo foana ianao. De miasa saina amin'izany. De mitsehatra ny tenanao amin'izany. Mitarainany amin'izany. Tady tolotsainao amin'izany. Ary tsy manoatra an'izany rehefa zany ary tsy miteny hoe diso ny fanaovana an'izany fa izay lazaiko de hoe na hoela na hoaingana de tsy maintsy hitsangana ianao de andray andraikitra feny amin'ny fiainanao de ilaza hoe Andriamanitra ianao no Andriamanitra ka raha misy olona afaka no afaka za koa anisan'izany ary za tsy hijanona amin'ity adalana ity izany. Hitanareo za sy ny anadahako de samy tezaina tamin'ny trano iray ihany. De ray aman-dreny ihany. Fa samy nararotina tamin'ny fomba samihafa zay. Za efa naolany raiko taloha ary vokatr'izany fa nararotana lasa ratsaina.
ambava dia hitanareo amin'ny fihetsepo ndreniko ny ainatahotra maro tsy nahalala izay anampiny aka dia nodinitsitsy zany zay tena atsoina satria zany dia nifara tamin'ny tsy fananany fambiazana tamin'ny fiainana ny anadahako dia noararotina tamin'ny fomba maro hafa tsy mba nanana ray izay nandeha tany milalao baolina izy na ohatr'izany nampianariny azy ny fomba fisotrotoka fomba fiteny-dratsy fiodinana miaraka amin'ny vehivavy izay rehetra nampianariny azy dia zavatra ratsy daholo lasa tany amin'ny tatsambo ny anadahako tamin'izy vao 17 taona ny dadako nanao sinio azy anao izany fanompony izany dia tany izy nianatra nandray rongony ray ny anadahako moa zaniko 7 taona izay midika fa raha mbola velona izy dia olo 9 taona izy zao fa mampalahelo fa maty izy efa taona vitsy lasa zay 2-3 taona lasa tany anaty tranondrava tany Los Angeles efa niezaka nanampy azy zay fimbetsaka mihitsy niara-ny aina tamin'ny SDF izy nandritra fotoana lavalava nazo ny fiainany sandratra izy nefa isaky ny fotoana mba nivoaka izy manderery ka nanomboka nanao fanapahan-kevitra ho an'ny tenany ihany mba andray andraikitra ho an'ny tenany ihany dia saiko manao zavatra diso foana izy dia lasa amin'ny fihetsepo dia izay tsapany dia izay indray no hitadavany fanalefana amin'ny rongony dia misoro dia manao ny atsony foana ihany fa zay zany farana nandefa azy tany amin'ny Center Dream ary hoe angamba izy tsy iverina Saint Louis tsony fa tsy mety amiko zany sady tsy mety aminy koa efa tena tapitra dia tendrombohitra ray foana zany nandefa azy tany amin'ny pastery zay nanaiky ry zareo anampy azy dia nitiaviny zareo izy tao anaty programa izy ray volana tena nandroso tsara mihitsy izy dia tsy nisodrotsony voadio tamin'ny rongony dia efa nanomboka nanao fandaniam-bola kely ihany koa izy dia nomena asa ho plombier izay natao asany mihitsy afaka ray volana dia nakany ampitarika izy nanao hoe tena programa tsara ty ankasitrako daholo olona izay nataonareo tamiko fa tsy tena natao azy zany afaka mba entinareo ny hopitaly via dia avelanareo any nitady azo piliny izay izy nitady fanafody amin'ny hirifiry nitady zavatra izay azony raisiny izy dia fotoana vitsy taoriana dia maty tanaty tranondrava izy zao inona daholo zany tia nitory filazantsara amin'ny akamaroan'ny tany tena mankafy ny famirapiratany fiainako nahita ny teny fikasan'Andriamanitra tanteraka za ve zany zanaka ny angarana dia ny anadahako ilay karazany ambany izay tsy nanana tombontsoa mihitsy tsia za mino amin'ny foko rehetra fa ny teny fikasan'Andriamanitra dia ho an'ny rehetra manindra any fa hiteny aminareo androany afaka mahazo ny zavatra rehetra izay nilazain'Andriamanitra fa afaka ho azonao ianao fa izany tsy midika hoe niado an'izany ny anadahako tsy izany hoe hiado an'izany fa izy tsy izany niado an'izany fa izy tsy izany nanana heritreritra tamin'ny fatorana teo amin'ny fiainako tsy afaka miledika amin'ny zavatra fotsiny ianao dia aveo laza hoe tena tiako raha voata tiako raha mba tsy misy fakam-panahy mantsy zao tsaroko tamin'izany laza hoe raha mba havelany devoly amin'izao mantsy zao fanambarana ny devoly tsy hamelanao irery zany na zao na amin'ny hoavy dia mila mianatra hoe izy ianao amin'ny Kristy dia miteny hoe devoly anivoako ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy ianao mihitsy no anjaka amin'ny fiainako amen dia tsaroko tamin'Andriamanitra ny teny tamiko hoe na ianao lasa mahonena na ianao tena mahery fa tsy afaka mahazo azy roa ka live izay ho anao ny sasany taminareo efa ho nahazo ny fitsaharany tamin'ny fiainana raha mba naheritreritra fotsiny tamin'ny fitseran-tena ary isaky ny manasanao amin'ny fetiny fitserana ny devoly dia mila mikikika ianao hoe tsia tena efa nandany fotoana lava tamin'ny fiainako nitsetra tena foana fa voatay ao amin'ny tompo ary za tsy hipetraka eto androany dia hitsetra fotsiny tenako tsaroko tamin'Andriamanitra nanomboka naneo voalohany tamiko ty zavatra mikasika ny fankafizan'ny androm-piainana ity tsy fantatra hoe tena mitombony izany hoy aho hoe everiko fa mila manao zavatra manokana sy tena spectaculaire foana zany hoe angamba afaka ankafizinao ny zoma satria mahazo fandoavam-bola ianao dia azonareo tsy afaka mankafy ianao ny latsinainy talata larobia lakamisy hoe tsy afaka ataonao zany mety hoe afaka mankafy vakansy ianao
Ary olona raha vao vita ny vakansa dia mila tena miezaka indray ianao satria izao ianao mila miasa 2 na 10 herinandro indray mialohan'ny vakansa manaraka. Tsy nananako hevitra ny fahafahako mankafy ny fandehanana any amintsena mitondra fiara amin'ny embouteillage fa hoe Andriamanitra kay manome hery mba takatrao ve fa mifanomena hery ianao mba ankafy zavatra tsotra kely izay mety heverin'ny olona fa adalàna akory izany. Satria afaka mankafy ny rehetra ianao satria Andriamanitra ao anatinao ary izy dia fifaliana.